hita fa nihamarina toa ireo mpivarotra huile essentielle no amin'ny tambajotran serasera. Ahitana karazany maro izy ireny, na eo amin'ny endriny na eo amin'ny vidiny. Anisan'izy ireny ny green move. Nanazava izy ireo fa nihamaro ihany koa ireo mpanjifa, indrindra taorian'ny nipoiran'ny coronavirus. Tena morongatra ny olona mividy ale satria fantatry ny olona ihany koa ilay izy hoe izay avantage izay hoe antiviral ilay izy. Dia zako moa eto amintsika efa tafiditra ilay aretina Covid-19 dia matahotra ihany koa ny olona. Anisan'ireo tena be mpanjifa sy tena fatan-daza ireo huile essentielle vita amin'ny ravitsara raha ny fanazavana. Ravitsara fantatra au niveau international mihitsy fa tsy eto amintsika ihany. Tsy ny ravitsara ihany fa eto Madagasikara manan-karena zavatra, manan-karena plante betsaka isika. Ao koa ny sarô na ino moa mandravasatra ny filazantsika anazy eto Madagasikara. Anisan'ny mahatonga ny olona hanjifa ny menaka manitra ny fahafahan'izy ireny miady amin'ny tsimbokaretina no professeur Michel Ratimbason, mpikaroka ao amin'ny Centre national d'application et de recherche pharmaceutique na CNARP. Na izany azy dia saripady izy itony indrindra amin'ny fampiasana azy. Mazava ho azy fa ianao rehefa manoroka an'ilay marevy fofona huile essentielle manitra dia efa misainao efa tony anankiray, izay anankiray. Eo ihany koa ny heriny hoentiny izay mety manasitrana infection microbienne zany. Ny huile essentielle tsy mifangaro inona fa tena ilay menaka manitra avoaka amin'ny zava-maniry io toksika be eo amin'ny vatan'ny olona. Ary mety izay no mahatonga azy ilaina rehefa ampiasaina aty ivelany. Izay no tsara ho fantatra izay. Dikan'izany raha ohatra ianao misy aretin-koditra na misy bakteria ny hoditra, azonao tsara mihitsy mety mampiasa menaka manitra na mety champignon na mety bakteria. Maro ny filazan'ireo mpivarotra menaka manitra ny fomba fampiasana sy ny ilana azy ireny. Manamava ny professeur Ratimbason fa mila manatona dokotera hatrany alohan'ny ampiasana azy itony. Fantatra amin'ny fampiasana azy dia misy ary eo dia mila mitandrina ary alao ny dokotera ihany no manao an'izay. Ilay dokotera mety miteneninao hoe afaka ateliny io, fa raha tsy ilay dokotera no miteny dia fomba anaovana azy aza tsy azo atao fa menaka manitra tena mihinana ny any amin'ny tova mihitsy raha ohatra atao be da be, ary na mampiasa azy amin'ny hoditra raha mila mitandrina be mihitsy amin'izay lafin'izay. Marihana fa ny fitoeram-pikarohana CNARP no anisan'ny voalohany nanany laboratoire ahafahana amin'izany kalitaon'ireny menaka manitra ireny teto Madagasikara. Izany toby ireny raha ny fanazavana no afaka mamaritra ny kalitaon'ny vokatra ary ahafahana miaro ireo mpamokatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mbola tsy misy kosa hatreto ny rafitra mazava mahakasika ny fivarotana azy ireny eto an-toerana. Mba misy ve fepetra amin'ireo menaka manitra vokarina eto amin'ny tanin-drazana fa ny laboratoire ohatranay dia afaka atao fotsiny ny fitaovana hoe mba ataovy ny ny analyse n'ity produit ity dia mba ho fantatray hoe ahoana ny endrika izy io mba alohany nanomezana azy na hatongavany any amin'ny tsena na eto toerana io na iraisam-pirenena fa eo misy banga be eo eto amintsika. Hatreto dia mbola tsy natao fanafody anasitranana aretina izy itony fa kosa ho fisorohana ihany. Ny huile essentielle hatreto aloha zany préventive aretina amin'izao zany contexte misy antsika amin'izao ny Covid-19 préventive ny huile essentielle fa tsy curative. Dia ny conseil azonay omena angambany mandehana foana dokotera. Dia na ampiasa huile essentielle ary ianao manontany conseil ny dokotera anao satria tsy raha misy allergie ianao mety misy zavatra hafa amin'ny vatanao izay tsy fantatra, tsy hitovizanao amin'ny olona rehetrarehetra.